Amin'ny fifaliana indray ry havana no anolorana ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao sabotsy farany herinandro izao, sabotsy faraka amin'ny 20 volana novambra taona 2024 izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, lay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, hatramin'izay sy anio ary ho mandrakizay. Ianao no nahatoy izao anay ka mbola ahavononanay mandrakariva hiaino andreny afatra avy aminao. Amin'ity anio ity dia mampahereza anay, andraisanay ny teny tsara avy aminao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Asan'ny Apôstôly toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny 9, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo akanjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny, izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo ankianjan'ny tempoly. Noho ny nahitan'ny Petera sy Jaona efa hiditra eo ankianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: Mijery anay. Dia nibanjina azo roalahy tsara izy, fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa ho Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanànan-kavanana raha lehilahy ka natsangana, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo akanjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ity mofinaina ambany masontsika ity ry havako malala dia mampiseho antsika ny tantaran'ny ireo asan'ny apôstôly raha marina kokoa, dia ity fanasitranana ilay lehilahy malemy tongotra teo amin'ny vavahadin'ny tempoly ity no isan'ny asa nataon'ny apôstôly voalohany tao aorianany nandraisany ny fanahy masina, hitantsika eo amin'ny toko 2 zany. Araka izany, eo amin'ny sehatra izay tiana asongadina dia ny fitondran'ny Petera sy Jaona ny anaran'i Jesosy, ny fitondran'ny Petera sy Jaona ny anaran'i Jesosy amin'ireo izay mangetaeta mila vonjy. Andehany ho vakintsika ny ambarany Petera eo amin'ny andininy 9, dia hoy izy milaza manao hoe: Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Indrindra ny tapany 2 no anorenantsika izao fanazavana izao dia ny hoe: Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ny anaran'i Jesosy, zany no andeha ho azavaintsika. Ny anaran'i Jesosy voalohany maneho fa tena Andriamanitra izy ary tena olombelona.
sady tena Andriamanitra izy no tena olombelona. Tafiditra ao amin'ny famaritana ny natura na ny maizy azy an Jesosy Kristy zany. Ny filaza azy moa dia hoe ny double nature de Jésus-Christ, zany hoe ireo endrika roa izay maneho ny maizy azy an Jesosy dia ny fananany ny fomban'Andriamanitra amin'ny maha tena Andriamanitra azy sy ny fomban'ny olona amin'ny maha tena olombelona azy. Ny tapany voalohany ilay miteny hoe ny anaran'i Jesosy Kristy dia maneho fa io Jesosy io dia tena Andriamanitra, dikany hoe Kristy mantsy dia lay atao hoe adika amin'ny teny Hébreu hoe Mesia, izay atao hoe voaositra. Ka ny hoe Jesosy Kristy dia le hoe ilay voaositra hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, maneho ny maizy azy an'Andriamanitra. Ny jiosy dia nino fa ny Mesia dia Andriamanitra izay tonga hamonjy izao tontolo izao. Ary dia tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy zany faminaniana mesianika izany, ny maha Andriamanitra azy no misongadina raha miteny isika hoe raha miteny soratra masina hoe Jesosy Kristy. Fa etsy andanin'izay dia nampino ny apôstôly hoe izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Matonontononona ny anaran'ny tanàna hoe Nazareta, lay tanàna nahabe, lay tanàna izay nisy nibeazan'i Jesosy, nisy ny ray aman-dreniny, dia entina anambarana ny tantara na ny fisina maha-olombelona an Jesosy Kristy, maha-olona miaina eo anivon'ny fiarahamonina azy. Hita ao anatin'ny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta ny firazanany, ny ray aman-dreniny, ny raha ny sasany ary moa zany dia miteny fa hoe Jesosy avy any Nazareta io dia tonga dia miteny hoe lay zanak'ilay mpandrafitra, satria hita ao anatin'izany maha-olombelona azy. Rehefa koa malala miavaka indrindra eto amin'ny tantaran'izao tontolo izao zany maizy azy an Jesosy zany, maizy azy ny anaran'i Jesosy zany. Tsy araka ny filaza azy hoe nanao saritsarina olombelona na nanao sinema na tantara foronina na tantara tsangana akory ny maha-olombelona an Jesosy, fa tena porofony tantara rehetra fa tena olombelona izy, natera-behivavy, niaina ny fomban'ny olombelona ary ny afara tamin'ny fahafatesana azy. Fa etsy ankilan'izay dia misongadina ny maha-Andriamanitra azy, tena Andriamanitra azy, manana ny fahefan'Andriamanitra azy, manana ny herin'Andriamanitra azy, manana izay fepetra rehetra mamaritra ny maha-Andriamanitra azy. Ary hitantsika manokana ohatra izany fahefana maha-Andriamanitra any Jesosy Kristy izany, kanefa aseho fa afaka miara-monina tamin'ny olombelona, mahatsapa ny fiainan'ny olombelona no indro nanasitrana ity lehilahy malemy tongotra ity. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, miseho zany fa lay anaran'i Jesosy Kristy izay misy ny fahefana rehetra no afaka entsika amin'ny sehatra rehetra. Satana dia mangorohoro rehefa tononona zany anarana mahagaga an Jesosy Kristy zany, ary tsy mandeha ho azy akory na ho fombafomba fotsiny akory ny fomba ampiasaintsika rehefa manatanteraka ny fandroahana demonia, rehefa manatanteraka ny asa-pifoazana, dia manonona ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta isika, satria anarana mahatahotra, anarana sarobidy, anarana izay angovitan'ny Satana sy ny asany ary ny firongony rehetra izany. Ka tsy fombafomba fotsiny atao an'izany, na amin'ny fotoana mpifoazana zany na
amin'ny fotoana manokana na ho antsika tsiraray avy mihitsy azy fa tena maneho ny herin'Andriamanitra lehibe, mifono ny herin'Andriamanitra lehibe, zany anarany Jesosy tena Andriamanitra sy tena olombelona izany. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay asongadiny ity mofinaina ity dia mampiseho fa ny anaran'i Jesosy dia mampitsangatsangana. Hoy voalaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Eto moa saratra ihany manazava an'ilay teny hoe mitsangatsangana. Eto zany dia hoe mitsangatsangana fa tsy mitsangatsangana. Zany hoe tsy mandeha miala voly akory na hoe mandeha manao piknika le hoe mitsangatsangana, fa le hoe azo raisina avy amin'le hoe mitsangatsangana dia te hiteny hoe mijoroa amin'ny tongotrao, na dia fantatsika rehetra fa malemy tongotra avy any hatrany an-kibon-dreniny ity nangataka ity, kanefa le anaran'i Jesosy no manova ny tontolo-piainany ahafahany mijoro amin'ny tongotra, ahafahany mandeha indray. Tazantsika eto ry havana fa olona nangataka fiantrana tamin'izay miditra ao amin'ny tempoly ity lehilahy izay nangataka ity, kanefa hitantsika ilay anaran'i Jesosy izay nampitsangana azy no manome mihoatra no izay angatahana. Ary izay nahatonga ny Petera sy Jaona nilaza hoe tsy manana vola fotsy na volamena izahay, fa mihoatra lavitra noho izany kosa no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ka nahatonga azy hitsangana, hijoro amin'ny tongotra. Dia hoy ny voalaza eo amin'ny 1:7 manao hoe dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ny anaran'i Jesosy ry havana mampatanjaka, ny anaran'i Jesosy mampijoro anao amin'ny tongotrao, ary ny anaran'i Jesosy mitondra anao hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, araka ny ambarany 9:9 manao hoe ary ny atsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Mety azontsika sara-tsaina mihitsy zany fa mety nanao ny dian'ny Jerosalema mihitsy zany ity ranamany ity rehefa avy nandre ny anaran'i Jesosy izay nampitsangana azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny anaran'i Jesosy no mampitsangana ary matoa hampitsangan'ny Tompo ny tongotrao dia mba hahafahanao mandeha any amin'ny tempoly, mba hahafahanao mandeha midera ny anarany. Ry havako malala, natoinona fahakiviana misy anao, natoinona vesatry ny fiainana ka mahatonga anao hitanondrika, mahatonga anao alemy amin'ny fiainana. Tsarovy fa ny anaran'i Jesosy mampitsangana anao, ny anaran'i Jesosy mampijoro anao, ny anaran'i Jesosy mampatanjaka, ialanao amin'ny izay miferinaina lava, ialanao amin'ny izay mitorevaka lava, ialanao amin'izay ahatonga anao tsy hahajoro vavolombelon'ny Tompo na tsy hahatraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy manova ny tontolo-piainanao, manome anao mihoatra noho izay angatahanao. Fa raha fiantrana no angatahana, fijoroana, niala tamin'ny toerana nahazatra no omen'ny Tompo anao. Ary izao rehefa asain'ny Tompo mijoro ianao dia mijoro any amin'ny tempolony masina, manentana anao handeha, manentana anao hamindra, manentana anao tsy ilay hoentin'ny olona intsony, arak'ilay izay voalaza eny amin'ny 2 nisy nitondra lehilahy malemy tongotra, noentin'ny olona izy ho eny ambaravarany tempoly, fa ianao indray no mitondra tena ankehitriny ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra, hidera an'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy ry havako anarana mahagaga, mampiova ny tontolo-piainan'ny olona, manala azy amin'izay mbola nampitorevaka ka mampijoro, mampatanjaka, mampitraka ny anaran'i Jesosy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amintsika kosa ny hery sy ny fahatanjahana
avy amin'ny tompo. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy noho ny anaranao lehibe, ilay Jesoa Kristy tena Andriamanitra ary tena olombelona izay mahatsapa ny fiainanay, mahatsapa ny toerana misy anay tsiraray avy. Misaotra anao zay noho ny fanekenao hiditra amin'ny fiainanay, ampijoro anay amin'ny tongotray ary ampitsangana anay ho afaka hanambara ny filazantsaranao. De asehonay tokoa ny fahavononay Tompo, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa ho mpanompo marinao tokoa. Fa ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ireo mpanompo izay malemy ara-panahy, manery malemy ara-tsaina, malemy ara-batana, ka tsy mahatraka, tsy mahajoro, tsy mahatsangana eo anatrehan'ny fiainana, eo anatrehan'ny fiarahamonina. Tompo, midira an-tsehatra ianao amin'ny fiainan'izy ireny mba hahafahany mijoro marina tokoa. Entinay manokana ireo izay mitanondrika eo anatrehan'ny fahoriana, ny alahelo sy ny ranomaso hody ho fanasitrana ny fo sy fitoniana ara-panahy ho azy ireny. Ireo izay malemy ara-tsaina amin'ny endriny maro samihafa noho ny vesatry ny fiainana, ianao Jesosy no ampahery, ampatanjaka azy. Mivavaka izay ho an'ireo izay malemy ka ampahalemeny ny aretina maro samihafa, ianao Jesosy hijery azy ireny araka ny fombanao. De ataonay ny vavakay amin'ny anaranao Jesosy, le antenainay fa manova zavatra tokoa. Ho anao ny tera sy ny laza ny voninahitra, Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.